tamin'ny taona 1950 rehefa avy nandrodana ny trano Pinardy sy ny fiangonana kely ny Oratorio dia nanorina ity trano lehibe ity Don Bosco. Teo amin'ny toerana nipoiran'ilay fiangonana izay trano fisakafoanan'ireo Salesianina taloha nandritry ny taona maro. I Mompera Philippe Rinaldi no nanova azy ho toeram-pivavahana tamin'ny taona 1970 ka nantsoina hoe La Chapelle ny Pinardy mba hatsiarovana an'ireo zavanitranga tany am-piandohana. Ny efitra rehetra dia voaravaka famantarana momba ny asa fitoriana sy ny toe-panahy Salesianina. Ka eo ambonin'ny altara dia ahitana ny sarin'i Jesosy nitsangako velona, asa tanan'i Giovanni Griga, mampatsiaro ny andro mipaka 1970 andro nitsofan'ny Don Bosco rano ny Chapelle ny Pinardy teo aloha. Sary maneho ny fahamasinan'ny tanora izay nampitaina tamin'ireo tanora tao Valdoko amin'ny alalan'ny fiainana afaka tamin'ny fahotana ary nateraka indray tamin'ny fahasoavan'ilay nitsangako velona feno hafaliana sy fahazavana. Ny tabernakla novokarin'ny sekoly Beato Angelico tao Milan izay misy saritrondro sy soratra hoe Emanuela Adorabilis, maneho ny fisian'i Jesosy a Eukaristia, Andriamanitra eo anivontsika. Ny sary eo ambany altara dia mampiseho an'ilay zanak'ondry natao sorona sy nanavotra ny olona tamin'ny rany. Izy no ilay fotoboloboka irakitan'ireo sampana dia ireo apôstôly aseho amin'ny famantarana na martiry azy ireo. Ny tenin'i Jesosy izay maniraka hitorony vaovao mafaly amin'ny voary rehetra dia mampiseho ny fiandohana sy ny tanjony Oratorio. Ny sarin'ny Eukaristia sy ny soratra maneho ny hafaliana vokatry ny fitsanganako velona sy ny hafalim-panahin'ireo izay mihinana an'i Jesosy Kristy. Ny famantaran'ny voaloboka sy ny saloim-bary dia hita ho toy ny fefy-manodidina, endrik'ilay sakafo amin'ny fiainana mandrakizay izay mampiombona ny asan'ny olombelona amin'ny fanoloran-tenan'i Jesosy Kristy ao amin'ny Eukaristia. Dia fampatsiahivana ny tanora mba hahatanteraka ny adidiny eo amin'ny fiainana andavanandro amin'ny alalan'ny fandraisana ny kominio matetika araka ny torohevitry Don Bosco. Ny rindrina miendrika faribolana izay manavaka ny hotely dia maneho an'i Kristy mpanavotra izay hita ao amin'ny tononkira sy ny soratra hoe Victima Pasquale. Avy aminy no ipoiran'ireo sakramenta amin'ny fiangonana izay asehony sary eo amin'ny rindrina. Ny sakramenta amin'ny fampihavanana izay lazain'i Don Bosco ho fanalahidin'ny fiainam-panahy dia tazana eo afovoany miaraka amin'ny soratra hoe fanalahidin'ny fanjakan'ny lanitra. Ny sarivongan'ny Masina Maria mpanafaka alahelo dia maneho an'ilay sary hita ao amin'ny La Chapelle eo am-piandohana tamin'ny taona 1790 ary ankehitriny dia tehirizina ao amin'ny efitranon'ny Don Bosco. Ny rindrina miendrika faribolana faharoa eo ampovoan'ny fiangonana izay ahitana ny tononkira tao mandritry ny paka ry mpanjakavavin'ny lanitra dia maneho amin'ny Masina Maria indrindra modely ny toetra tsara. Ahitana karazan-tsara maneho toe-panahy Masina Maria, ny fahadiovany, ny fitiavana amin'ny vaivaina ananany, ny fifandraisan'ny lalina tamin'ny Andriamanitra, ny fiambenana amin'ny fo, ny fahavononana amaly ny antson'Andriamanitra sy fecondità virginale. Ny lisy fotsy eo afovoany dia maneho ny fanomezan'ny Don Bosco lanja ny fahadiovana, toe-panahy tena sarotra nefa azo tanteraina miaraka amin'ny fanampian'ny Masina Maria. Eny amin'ny rindrina ambony dia ahitana sarim-boninkazo maneho ny fahavokaran'ny fijaliana ny aretany tamin'ny mpitiavana. Manodidina ny La Chapelle manontolo dia ahitana sary lakroa kely madinika maneho ny fijaliantsika isan'andro miombona amin'ny Jesosy izay fomba entina manadio ny tena manokana sy fanovana ny rivim-piainana manodidina ho amin'ny fiainana kristianina bebe kokoa. Ery amin'ny rindrina aoriana dia ahitana vato mirakitra ny tantaran'ny Oratorio ary amin'ny sisiny dia mbola ahitana vato marbre roa maneho ny fisian'i Don Bosco teto amin'ity toerana ity sy mifandraisany an'ilay pretra tanora dia i Achille Ratti izay ho lasa papa ray masina taty aoriana dia ny papa Pie XII izay nanandratra azy olo-tsambatra tamin'ny taona 1770 sy nanambara azy olo-masina tamin'ny taona 1770.